Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Fandarana iarahana amin'ny Pasteur Hasina Andriamanana. Ompona aminareo hatrany any ravana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raiky Jesosy tompontsika. Amen. Vavaka isika. Sarobidy anay hatrany tompony manana fotoana ahafahanay mahafantatra mitobo amin'ny fahafantarana ny sitraponao, ary misaotra indrindra ny amin'izao fandaharana izao izay afaka renesy ny isa-tokantrano, ahafahanay ihany koa mahafantatra indray ny hevitrao. Fanay masina anay hitarika anay, hampianatra anay, hiasa any anatinay, hitobonay amin'ny fatakarana izay lalina tianao hitondrana ny fiainanay. Nanao Kristy Tompo. Amen. Tamin'ny farantsika ravaka dia niresaka indrindra ny amin'ny hoe ny plan'ny fahavalo, indrindra ho an'ny tanora ao anatin'ny fotoana mahaselibatera, na hoe eo amin'ny mpitovy io. Dia niresaka tsika hoe tena misy vokany, satria ny zavatra tena iriny fahavalo atao dia ny hamotika ny fiainan'ny tanora izay efa manana dingan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Hoe raha mbola mianatra aloha dia tena mifantoka amin'ny fianarana, miasa dia mifantoka amin'ny asa, rehefa hanambady dia mifantoka amin'ny fanambadiana. Fa be da be zao ny tafiditra ao anatin'ny hoe resaka sipa. Sombaiko ianao dia pitsika, sombaiko ianao dia mipitsika. Tsy manana tanjony, tsy hoay, tsy fatra hoe hoay za, fa etin'ny fihetsem-po dia lasa miaraka eny am-pandehanana eny. Ary rehefa miresaka tsika ny dingam-panambadiana ao amin'ny saotra masina, dia mazava ravaka ny ambany saotra masina ao amin'ny Genesisy toko 2 ny 2:420. Genesisy toko 2 ny 2:420. Genesisy toko 2 ny 2:420 izay mivaky amin'ny ara-toko manao hoe: ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikabana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo ray ihany ireo. Dingana voalohany izay fateneny saotra masina hoe raha misy lehilahy anankiray zany vonona efa tena tapa-kevitra hiditra ao anatin'ny tokantrano dia efa vonona andao ny ray aman-dreniny. Dingana faharoa hikambana amin'ny vadiny. Io zany lesona izay somana izay akamban'Andriamanitra ao anatin'ny fanamasinam-panambadiana, tondra ny tokantrano eo anatrehan'Andriamanitra, ilay nanorona, ilay nanangana ny tokantrano ka hiary ifampitantana hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izay vao ambany saotra mana hoe dia ho nofo ray ihany izy roa. Dingana voalohany mandao ray aman-dreny, dingana faharoa mikambana, ary dingana fahatelo dia misy ny hoe firaisana ara-nofo. Takizay ary avako no dingana telo izay ampianarina saotra masina. Mazana nefa zany ny tetikadin'ny fahavalo izay sain-dalina satana dia ny mamadika ny planin'Andriamanitra, izany hoe raha tokony mankafy ilay firaisana nofo ao anatin'ny tokantrano dia be da be no aty ivelany, na hoe mangala-pinana dia efa tafiditra. Ny zavatra tena mampalahelo ary amin'ny vanim-potoana ankehitriny dia betsaka ny miditra ao anatin'ny tokantrano efa tsy miaina intsony an'izay hoe maha-virjiny izay. Dia betsaka koa aza ny miditra ao anatin'ny tokantrano efa mitondra voka. Ary teo ny resantsika hoe tena zava-dehibe ny fahadiovam-pinontantena, ary mila tezaina izany ny tanora ankehitriny mba tena iaina izany hoe fahadiovam-pinontantena araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay hitantsika fa tena azo iainana izany. Satria rehefa tena miaina ny tenin'Andriamanitra ny tanora, izay ny atsiarovantsika ny saotra masina hoe inona ny arovan'ny zatovo lalakaleha tsy ho voaloto, dia ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra. Atao poky ny raketo ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ny fahafenony ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika no mahatonga antsika lavitry ny ota, lavitry ny ota. Ary iresaka tsika raha avaka amin'ny tianito hoe inona ny voka-dratsiny ny firaisana ara-nofo melohan'ny fanambadiana, hoe les conséquences d'une vie sexuelle avant le mariage. Inona ny voka-dratsiny? Voalohany, ny olona zany rehefa tsy nitandrina mialoha dia lasa manana instabilité émotionnelle, na hoe lasa tsy fihetsem-pony mihitsy zany, tsy stable, tsy marindrano fa tena miovaova. Olona mora maratra, être facilement blessé, mora maratra amin'ny zavatra, mora maratra na teny, mora maratra amin'ny zavatra maro samihafa eny. Satria nanina nisy olona nandratra azy,
zay zatra tsy tokony natao kanefa vita melohan'ny fotoana anaovana azy. Ny faharoa de grossesse non désirée na lay ambaro hoe voka tsy nirina. Fantatsika tsara fa ny zaza anankiray vao mitsaika ao ankibo de manomboka eo izy de efa mandray fitiavana, ary raha toka tsy amin'ny fotoana tokony hatongavany le zaza de miteraka ratra sady ho an'le zaza sady ny amin'ny hoe mety ao anatin'ny fahatairana ny andraisana azy na tena hoe matsiaro tsy tiana sady izy ao ankibo. Zany zany hoe voka tsy nirina, voka tsy nirina. Hitantsika rehefa vao natsiarintsika zao krismasy hoe samy be voka i Marie, be voka ihany koa ny rahavavy ny Elisabeth, fa rehefa niona izy eo de nibita koa zay Elisabeth ny zaza tato ankibo. Zany hoe izay fihetseham-pona reny de efa misy fiantraikany sady any amin'ny zanaka. Ka tena zava-dehibe ny hoe voka amin'ny fotoana tokony efa amin'ny fotoana ny fifaliana, zany hoe misaotra an'Andriamanitra fa nahazo fahasoavana, be voka soma tsara rehefa amin'ny fotoanany. Fa amin'ny fotoana izay mety mbola tsy fotoana nefa toko zany de tena miteraka zatra maro samihafa, indrindra manimba sady ny taranaka ho avy. Ka tena zava-dehibe ravako ny amin'ny hoe fafana maharitra ampitiavana amin'ny fotoana izay kasain'ny tompo, fotoana efa ao amin'ny tompo, efa tafiditra ao anaty tokantrano, ny afana manatanteraka izany. Fa ny manaraka lasa misy nenina ny anatina hoe culpabilité persistante, lasa manamelo tena. Pourquoi n'aurais-je pas dû attendre? Fa naninona tsy nahatra? Efa misy étape mazava ny tenen'ny tompo hoe handao ny ray aman-dreny hiatrika mariazy, aveo hiainana zany hoe faisan'ofo efa mazava tsara mihitsy ny lalana ny sohitan'Andriamanitra. Fa ny fahavalo mitarika ny tanora, mandrisika ny tanora, ilay mamandrika amin'ilay filana tao mamy am-piandohana nefa mangidy ny fiafarana rehefa tsy maharitra ny amin'izay. Ka tena zava-dehibe ihany koa zany eto ny amin'ny hoe maharitra ny sodramano moa de miteny zany ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra, tena ao anatin'ny fotoana sy ny toerana zay tokony tena hankafizana hiainana an'izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka tena miteraka fanamelohan-tena ny tsy faharetana ny amin'izany zavatra zany. Fa manaraka de sentiment de déception, tena mahatsiaro mihitsy any anaty, lasa misy nenina lalina hoe tsy amin'ny fotoana tokony hankafizana azy. Io zany tena mahatsiaro fa na amin'ny sakafo azy, ka raha anatin'ny fandrahoana sakafo ianao nefa manomboka mihinana, fa rehefa amin'ny fotoana tena hihinana azy de maninona? Raha ohatra hoe manendy trondro fotsiny de sady manendy mihinana, rehefa tena tokony hihinana azy de lasa tsy mankafy intsony satria efa nihinana mialoha. Ary tahaka izany izy hoe tena misy fitoerany sy misy drafitr'Andriamanitra feno fahendrena izy ilay naharentsika olombelona zay tokony ho arahintsika hakatoavintsika, kanefa amin'ny fotoana izay miala amin'izany isika, tsy maharitra amin'izany de miteraka voka-dratsy. Ary indrindra tena hoe rehefa miaina ao anatin'io tamanko de mira zany fahafatesana, zay ny ambara Solomana hoe fahafatesana ny tambon'ny ota, ka ny fahavelomana de ny fanekena, ny fitarihy ny fanahy masina. Zay tarihy ny fanahin'Andriamanitra zany ka ny olona manaiky iasan'ny fanahy masina, zany ny antsoina hoe olona velona. Misy étape brûlée, misy lalana hoe efa nomanin'Andriamanitra de lasa potika zany. Resahana ihany koa hoe ny voka-dratsiny ihany koa de difficulté à se maîtriser, lasa tsy manana maîtrise de soi na hoe fifehezan-tena ny olona anankiray rehefa tsy maharitra amin'izany hoe mandeha mialoha han'Andriamanitra amin'ny fotoana, tsy maharitra amin'ny lalan'izany hoe fiainan'ofo fa nandeha mialoha ny fanambadiana. Manaraka ny olona raha vao tsy mifanaja, zany hoe tsy mifanaja ara-pitondran-tena mialohan'ny fanambadiana, de eo ny lasa misy manque de confiance, na eo no mahatonga le fahasarota piaro. Mahatsiaro tantara anankiray ary havako, misy madama anankiray nanambady missionnaire izy, de nandritra fotoana lavalava tsy teo ilay vadiny fa nandeha nitory filanan-tsara tany amina firenena hafa. De zao nambaran'ny olona teo an-tanàna hoe mety efa nanambady olo-kafa zay ny vadinao, zay ve izy mbola tsy miverina foana. De izao nambaran'ilay vadin'ilay missionnaire hoe izao izy iny vadiko iny fony izy mbola tsy ny fanambady zay, nefa fantatro ny fitondran-tenany, zany hoe mialohan'ny fanambadiana de efa fanalay vavy lehilahy tahaka ny ahoany ty,
tahaka ny ahoana ny fitondrantenany. Izany hoe io zany mora fahatra rehefa olona ohatra hoe mbola tsy nanambady izy nefa zatra hoe miaraka amin'ny Georgette de mifindra indray ary amin'ny Clairette de mahita indray any olona maro samihafa mifindrafindra eny, efa fahatra hoe olona tsy fidèle, olona tsy mahatoky. De amin'ny fotoana zay idena totokatrano de fahatra hoe raha lasa riny de efa lasa any amin'ny anina indray. Zay no mahatonga ny fahasarotam-piara. Fa rehefa fahatra hoe olona efa madio fitondran-tena, olona azo antoka, de lasa mahatoky azy ianao. Ka ny ilay fiandohan'ny fiarahana zany rehefa tsy madio, rehefa tsy nifanaja, de eo no mahatonga hoe lasa manque de confiance, lasa misy effet néfaste sur le futur mariage. De ny manaraka ihany koa, raha vao tsy madio de raha vao zatra miaraka amin'olona beraka lasa manao comparaison, hoe manao ny anna, manao ny anna, manao na miaraka. Fa tsy zany nefa ny sitrapoandriamanitra, fa ny olona ray de voatokana amin'ny olona ray. Ary zay no mahatonga ny hoe manambady-tokana. Dikany hoe tokana de tsy azo ampiana intsony raha tsy efa tapaka ilay fifanekeny, ohatra hoe nodomany le olona tahaka izany. Ka zay no mahatonga ny hoe tsy hoe manambady ray, dikany hoe manambady ray manko sa mbola mana faharoany. Fa Solomon de miteny hoe manambady-tokana, manambady-tokana de olona ray iny no atokan'Andriamanitra ho anao, ka de miomana amin'izany. Fa manaraka lasa mana sentiment d'insécurité, na hoe any anaty any lasa misy tahotra mandrakariva, misy tahotra fiaraka amin'olona de matahotra hoe tianay zao sao de hiaraka amiko fotsiny, anao firaisana amiko fotsiny, de avy eo izy lasa indray satria naniny tsy nahandry. Ary teo nahatonga antsika nyresaka hoe tena zava-dehibe nge na le firaisana ara-nofo voalohany aza ao anatin'ny tokantrano, satria amin'iny misy raha, de le raha iny miendrika fifanekena ho an'le olona anankiroa hiaraka amin'ny androm-pahavelomany. Ary zany ny tena mila ampianarina ny tanora ankehitriny, hoe tena miteraka voka-dratsy eo amin'ny fiainana ny tsy faharetana ny amin'izany fitondran-teny zany. Manque de respect, lasa tsy mifanaja ny olona roa raha manomboka amin'ny fiarahana no efa tsy mifanaja ara-pitondran-tena, nefa zatra ny aina tamin'ny fiaina fahalotona ara-pitondran-tena, de lasa manana lasa mifanometsiny, soupçon continuel, lasa miteny foana iza marina, iza ny diso. Ary hitantsika zany fa rehefa niditra ny fahotana de lasa tsy mahatsiaro diso ny olona, fa lasa mijery foana hoe ianona ny diso, ianona ny diso, ianona ny diso. Ka ny saotra masina manokana ravako de tena mampianatra hoe tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny fahadiovam-pitondran-tena, ary tena melohy ny soratra masina ny amin'izany hoe tsy faharetana. Ary ny vahaolana de zao hoe tena azo atao tsara nefa no miova, tena azo atao tsara no manatona ny tompo de mibebaka, matsiaro hoe tompo tsy nety ny fitondran-tenako, mamondrafo ampo, atsangano dray aho. Fa zava-misy ry avako de zao hoe tena manadio ny tompo, manadio atsika amin'ny tsy fahamarinana antsika rehetra izy, mbola afaka mamerina atsika amin'ny lony indray izy, ka manome izay sahaza zay vady ho anao. Izany akory tsy hiteraka fanamelohan-tena ao anaty, fa Solomon teny hoe Andriamanitra minitsy mijery ny andron'ny tsy fahalalana, fa mandidy atsika kosa hibebaka, mba ho tonga amin'ny fanoloran-tena marina ho an'i Kristy, ka hiaina fiainam-baovao, ka ho masina ara-pitondran-tena, fahelohin'Andriamanitra. Amin'ny Hébreu 13:10 ravaka ny 14, na vakina amin'ny teny frantsay ilay Hébreu 13:14 minara-tompo manao hoe que le mariage soit honneur en tous égards et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Raha vakina izy amin'ny dikateny protestante, eo an-tanantsika zany ny Hébreu 13:14 de zao vakiny amin'ny ara-tompo manao hoe aoka nakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, aoka tsy voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy mipakavadin'olona de helohin'Andriamanitra. Ny dikany hoe Dieu jugera les fornicateurs, amin'ny teny gasy hoe fijangajangana. Ny dikana mijery dictionnaire tsika, ny dikany hoe fornicateur de firaisana nofo meloha ny fanambadiana, ary ny dikany hoe adultère de firaisana nofo ivela ny fanambadiana. Helohin'Andriamanitra na firaisana nofo meloha ny fanambadiana, na firaisana nofo ivela ny fanambadiana. Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Ka mba tsy aran'izay fitsaran'Andriamanitra izay, de tena zava-dehibe mialohan'ny fotoany ahafahantsika mibebaka, mahatsiaro hoe tsy nety nataoko tompo. Diovy fa tianao Andriamanitra ary mana-planina ho an'ny ho avinao izy, ka hatonga anao ho marina ara-panolora-tena ho an'ny tompo, mba haritra amin'ny finoana sy ny fahatokiana ny tompo. N'Andriamanitra irery ny voninahitra.
amen. Vavaka isika misaotra tompo hahafahanay miverina indray amin'ny fahamarinany teninao. Terizo zahay aharitra sy hitomba ary hijoro ny vavolombelonao amin'ny zavatra rehetra. Dia oka ny teninao tsy handalo fotsiny aminay fa tena isy fiantraikany amin'ny fitondrantenanay, mba fanay mandeha madio eo anatrehanao, indrindra ho an'ny tanora izay miomana sy miandry izay vady fanomena avy aminao. Ho anao rery tompo ny voninahitra. Amen. 034 76 317 50 34 76 317 50 mila arana afahantsika mifandray ry havana. N'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Natolotra antsika teo fandaharana mitondra ny lohateny hoe Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Fandaharana iarahana amin'ny Pasteur Hasina Andriamanana eto amin'ny radio Vaovao Masoa.